fefy 30 taona, fefy hira ho anao, fefy hivavaka ho anao, fefy ery sy aina vao ampitombo'ny finoanao. Mora ihany izy rehetra. Ny fahafantarako an'ilay fety koraly. Ie, fantako koraly eo amin'ny FPVM Tanànandrano moa sa hoe? Fantatra fefy koraly eo amin'ny FPVM Tanànandrano. Koraly atao amin'ny FPVM Tanànandrano. Fikambanana koraly. La fefy koraly amin'ny fefy andravoan'ny fivavahana. Sapana fifoazana. Feo fifoazana ito Tanànandrano. Sady koraly fifoazana, eo koa ny fitantanany tamin'ny voalohany tamin'ny pastera Sasary, izay ny tena nahalalako anazy. Fahafantarako amin'ny fefy dia sampana anankiray fideranan'Andriamanitra ao amin'ny fifoazana. Ny ahafantarako ny fefy dia fefy fifoazana ngamany amin'ny lalan'ny sampana FPVM. Tany ambony moa zany nefa nahafantarako azy ny tena marina tamin'ny atao hoe andravoan'ny fivavahana FPVM andravoan'ny fivavahana. Izay ny fatafatako mombamomba anazy. Teraka atao aorian'ny fanokanana ny katekomenina Andiandrasalama atao amin'ny fiangonana FJK Mandravoan'ny fivavahana ny taona 780 ny fefy. Feo fiafa no anarana nentiny tany am-piandohana, fikambanana mijoro ara-dalàna miendrika antoko-pira manana ny toerana eto Madagasikara amin'ny sehatry ny fitoriana-pira izay ampatarany be sy ny maro azy ny fefy ankehitriny. Iverina minao riraiku Irai tsotraky ny oltana tao. Zay. Foanay Jesosy arrièranay Satana. Avanay Jesosy arrièranay Satana. Foanay Jesosy arrièranay Satana. Ido apetrako aminay, fiainanjanakao. Zay ngamany. Raiso de sosio fumekua kuku. Amin'ny mahatoko-pira ara-pivavahana ny sampana dia hira miorina amin'ny fitoriana ny filazantsara no nanomboanay fefy ny asa fitaizarana atao mba hamonjena amin'ny fanahy izay mpiainony hiranay. Ny fampiraisana mpikambana ihany no lara-pahamehana ho anay fefy fa isan'ny tanjona ny atanteraka ny fikasany tompo dia ny mba ho vavaray sy saina iray ihany ny arahantsika mankalaza an'Andriamanitra ary mbola hifikiranay amin'ny teny filamatra ijoroanay izany. Manakoako manerana nosy ireo hira mampiavaka ny sampana ka aviatson'ireo mpino rehetra tsy hankanavaka finoana mba hikolony finoana. Tsy mahagaga raha isan'ireo seho mahavory olona trano ny seho karakarainy fefy.
nahabana malala rehetra eto amin'ny faritra n'Antananarivo zany manerana ny nosy zany firenena malagasy rehetra zany firaisan'ny fiangonana rehetra zany miarahaba ny fefitsika mahatratra an'izao faha-telopolo taona an'izao ary dia mitsodrano anareo mba aleo alasany hatramin'ny farany mihitsy mihoatra lavitra noho izay hatramin'ny taloha satria hojereny ny tany sy ny firenena ianareo sotra tompo dia hotahin'ny tompo ane anareo fa tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo ary aretany vokatrareo ia dia amin'izao faha-telopolo taona ny fefy izao dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny izany fefy zany efa ely zany no endro ary re manerana n'ity Madagasikara ity ary ny tsodrano ho atao amin'ny fefy tsy ala aminareo any ny tanàn'Andriamanitra fa ampiasa anareo bebe kokoa eto amin'ny firenena hitondra an'izany fifoazana amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny fiainana izany ho an'ny olona rehetra. Mirary soa ho an'ny antoko-pihira fefy ho lasa lavitra amin'ny fitoriana filazantsara ho feno fitiavana ho feno ositra ary omban'Andriamanitra mandraka riva ianareo ho be lavitra mihitsy ny olona ho tominareo an' Jesosy sy ny toeram-pivavahana misy anareo azy ho ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny ampiasain'Andriamanitra amin'ny pastera Hertina nefa ny tsiraray avy aminareo reo ho tahin'Andriamanitra dia mitsodrano anareo efa be ho lehibe ny valim-potianareo any amin'ny fiainana mandrakizay ary samy ataona fanan'olona maro tsika any amin'ny fiainana mandrakizay ho tahiny Pasteur Sarbide Rajaonarivo manonona ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny fefy amin'izao faha-telopolo taonany izao ary mitsodrano ny groupe fefy rehetra. Fa miaraba ny fefy natratra an'izao faha-telopolo taona izao betsaka ny asa efa vitan'ny fefy raha ny fitoriana filazantsara sy ireo tafika masina eran'ny Madagasikara izay hitanay renay koa ny vokany sy ny lazany ary fifaliana ho anay ny mandray zavatra tahaka izany raha soa mandrakariva ny fefy ny olona rehetra ao anatiny na mpitarika na ny koralina rehetra mba tena ho lasa lavitra ho ampiasain'Andriamanitra hitondra fifoazam-panahy lehibe eto amin'ity firenena ity ary tsy hijanona eo tiany fa andeha hipitra maneran-tany ho voninahitr'Andriamanitra mba ny fefy ny koralina lehibe tahaka izao no isanao ampiasain'Andriamanitra hanao zavatra goavana eto amin'ity firenena ity satria ny ampita-dranomasina. Telopolo taona fefy 1988 2018 miarahaba anareo satria zava-dehibe loatra zany fankalazana fa telopolo taona zany ao Andriamanitra natoy izao tsika tsiraray avy dia mirary soa maleova mahalasana satria zava-dehibe zany fankalazana fa telopolo taona izany dia engany tsika rehetrarehetra mba samy hotahin'Andriamanitra daholo amin'izany fanompona sy zara fanompona izany mahereza daholo doka ary misaotra tsika rehetra. Merci Jesu, merci Jesu, Jesu bella, bella Jesu, Jesu nasa, merci Jesu, kaninan tanga, Jesu numatui, kaninan banga, Jesu mapelui, kazan sala sala, bella
fefy telopolo taona fefy hira ho anao fefy ivavaka ho anao fefy ery sy aina vao ampitombon'ny finoanao